Ho an'ny firenena iray dia isan'ny fototra hijoron'ny demokrasia sy singa andrefesana ny fanajana ny tamberandraikitry ny mpitondra ny fahalalan'ny olom-pireneny afantatra ahazo ary isitraka ireo vaovao momba ny fitantanana andraram-panjakana na ilay antsointsika hoe accès à l'information publique izay izy ho fototra voafaritry ny lalam-panorenana. Izany dia ampisy ny fangaraharaana eo amin'ny firenena izay ampiakatra indray ny fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra ka hitarika sy hitondra ho any amin'ny fampandrosoana tena isy maharitra. Toa an'ireo firenena maro mandala ny tany-tandalana, Madagasikara dia nanapa-kevitra ny amolavola lalàna mahakasika izany, izay tokony ahitana ireto fitsipika lehibe anankidimy manaraka ireto. Voalohany ny fahafahan'ny olom-pirenena mahazo ireo atota-kevitra mahakasika ny fitantanana andraram-panjakana. Ary ny faharoa ny fahazoana valiteny amin'ny fotoana farany izay aingana. Fahatelo ny tsy ilana ny fanomezana ny antony manokana anaovana ilay fangatahana. Fahaefatra ny fahafahan'ny olona mametraka fitorinena ny fitsarana mahefa raha toa ka misy ny fandavana hanome vaovao. Ary ny fahadimy farany dia ny fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona. Inona ary ny atao hoe fahafahan'ny olom-pirenena mahazo ireo atota-kevitra mahakasika ny fitantanana andraram-panjakana. Ny fanjakana dia teren'ny lalàna ampiroborobo ny fangararana, ny tamberina andraikitra ary ny fampianarana ny olom-pirenena. Misy karazany maro ny fomba hizarana ireo loharanom-baovao mahakasika ny raharaham-panjakana. Azonao atao mihitsy izany mangataka ohatra hoe ny version numérique na koa hoe version papier. Izany hoe afaka mangataka foana zany ianao na inona endrika tianao angalana ireo vaovao isan-karazany mahakasika ny raharaham-panjakana ho an'ny daholobe. Tsy adino ao anatin'izany koa ho an'ireo manana fahasembanana izay maniry ny angataka ireo karazam-baovao dia manana didy ireo tompona ndraiky mpanjakana ireo anampy araka izay azo atao ary mba hifanaraka amin'ny filany tsara ihany koa ny fangatahany. Ny loharanom-baovao sy ireo antota-taratasy izany dia azon'ny olona rehetra sitrahana mifanaraka amin'ny filany mora vakiana tsara, mora karoina tsara ary mifanaraka amin'ny toetrandro. Inona ary ny atao hoe fahazoana valiteny amin'ny fotoana farany izay aingana. Ny fahalalana misitraka ny zo ahafantatra ny vaovaon'ny raharaham-panjakana dia manana anjara toerana lehibe eo amin'ny lafim-piainan'ny fiarahamonina na ny ara-tsosialy na ny ara-kolotsaina na ny ara-politika. Ohatra amin'izany ny torohay sy vaovao mikasika ny ara-toekarena izay sehatra mivoatra aingana dia aingana tokoa toy ny tarehimarika sy ny statistika ka ny tsy fisian'ny hafainganan'ny valim-pangatahana azo vaovao sy torohay ara-potoana sy mahafa-po dia sokajiana azo raisina ho sakatsakana amin'ny fahazoana misitraka izany zo azo vaovao izany. Ilaina noho izany ny famaritana iombonana ny atao hoe hamehana avy amin'ny mpisehatra rehetra eo amin'ny fahazoam-baovao sy ny torohay satria maro sy mivelatra ny fomba mety amaritana azy na ny interprétation. Anisan'ny fomba iray anatanterahana izany ny fandraketana ny famaritana iraisana ao anatin'ny lalàna fampiarana na ny décret d'application. Ilaina ihany koa ny fandaminana ny feim-potoana ahazoana mitory ny fanapahan-kevim-panjakana mandrara na mandà ny fanomezam-baovao sy torohay satria miankina amin'izany ihany koa ny mety anafainganana na tsia ireo fanomezam-baovao sy torohay ireo. Inona ary ny atao hoe ny tsy ilana ny fanomezana antony manokana anaovana ny fangatahana. Raha miresaka an'izay zo afantatra izay
dia isan'ireo foto-kevitra dehibe izay hijoroany ny foto-kevitra hoe tsy ilaina ny fanomezana ny antony anaovana ny fangatahana. Dikan'izay zany dia hoe na inona zany zavatra na ango-kevitra tota-kevitra tianao angatahana ao amin'ireo tompona andraikitra isan-tokony ao anatin'ny fitondram-panjakana dia ny ataonao rehefa misitraka an'izay zo izay ianao dia mangataka fotsiny fa tsy ilaina ny manome ny antony hoe ohatrany hoe ho atao inona le izy na inona ny antony angatahana le izy na hoe sa zavatra ohatran'izay zany fa hoe rehefa mipetraka izay zo ahafantatra izay dia apetrakinao fotsiny fangatahana dia tokony azonao izay atota-kevitra rehetra angatahanao. Inona ary ny atao hoe fahafahan'ny olona mametraka fitorinena amin'ny fitsarana mahefa raha sanatria misy ny fandavana hanome vaovao. Ny lalàna dia tokony mametraka vaovao-tery ireo rafim-panjakana isotsokajiny amoaka ny vaovao mikasika ny raharaha-mpanjakana, ka raha misy ny fandavan'ny fanjakana tsy amoaka izany vaovao izany, ny lalàna dia tokony manome ihany koa zo an'ny tsiraray ametraka fitoriana eo anivon'ny fitsarana mahefa. Inona ary ny atao hoe fiarovana ireo mpiaro ny zon'olombelona. Ny zo afantatra na zo alala entin'ity hoe loi sur l'accès à l'information publique ity dia mifandray amin'ny koa amin'ny adidy ananantsika olom-pirenena hitoroka izay zavatra tsy mety hita ao anatin'ny fampandehanan-draharaha ny firenena. Izany hoe rehefa mahafantatra zavatra ianao, zavatra tsy mety eo anivon'ny asanao, eo anivon'ny fiarahamonina misy anao dia adidinao manambara an'izay sy manome an'izay vaovao izay amin'ny daholobe sy amin'ireo manam-pahefana tompona andraikitra ihany koa. Ny zava-misy anefa dia eto amintsika eto Madagasikara mbola tsy misy izany lalàna miaro an'ireo atao hoe lanceur d'alerte na mpisintona lakiloso isika izay manambara an'ireo zavatra tsy mety ireo. Tena singa lehibe anankiray zany tsy maintsy ho hita ato anatin'ity loi sur l'accès à l'information publique ity izay fiarovana an'ireo mpisintona lakiloso ireo. Dia tsara ho fantatsika ihany koa fa misy volavolan-dalàna anankiray ankehitriny eo am-pikarakarana azy ny tompona andraikitra entina mihitsy hiarovana ny mpiaro ny zon'olombelona tafiditra ao anatin'izany ireo mpisintona lakiloso ireo. Fampiakina zany raha azo lazaina ireo lalàna anankiroa ireo ka anjarantsika olom-pirenena ihany koa manaraka amin'ny fampandaniana azy ireo.